amin'ny kolosaina voalohany ihany fanan'entasiany fomba fampisana Jesosy. Fa indray ho ao amin'ny toerana fahafelona rehetra. Quindi assieme Tsodrano amin'ny toerana voalohany ny farehitra izy tezo koa mahakizao hoe aryzany na fampianarana antsika Louange Tsanta sady soa ny lehibe indrindra mba ho torakay amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany fianarana. Ary Fanentanana zany dia Jesosy Kristy mitondra ny fahafelon'Andriamanitra. Antsika dia mandray fahasoavana amin'ny alalan'ny fahafelon'i Jesosy Kristy. Azy hoe mandray fahasoavana fositsika fa mitondra lasa kay fomba amin'Andriamanitra ihany koa. Dia mandray fahasoavana manana fahasoavana. Dia sarasara loatsika ny sarasara manana Jesosy Kristy izay Louange Fitariana. Izay feno sapena sarasara manana ny fiainao amin'ny taona Toriteny mbola ilasy. Andriamanitra iray mbola misaotra amin'ny tenao. Tenao nambara nampenao Jesosy Kristy ny fahafelonao rehetra. Ary tena mankalaza Jesosy Kristy izay mizany fahafelona. Tena ilainao Jesosy feno fahasoavana. Tena ilainao Jesosy feno fitariana. Tena ilainao fahaonao misy ny hery sy ny fahefana sy ny fanapahana rehetra. Tena mankalaza Jesosy Kristy. Fa feno sy taterina tsisy fahalalana ao amina. Tena mankohana ny zavatra rehetra ilainay ny fiainana. Ary tena nambara izay manantana misy vanitany. Fa mbola misaotra ihany koa izay satria tsy vitanena ilay fahasoavana sy fitariana loatra. Fa amin'izany dia lasa atao mitovy fomba aminao izay lasa manakatahana ny fianakavian'Andriamanitra ao anatin'izany. Dia tena fahasoavana tena misy izay lasa amin'ny fiangonana ny anatinao tsy sarasara ny nalehy fahalalana sy amin'ny fiainanay raha bakako amin'ny fiainanay. Amin'ilay tena hoe Andriamanitranao izay Louange Fitariana mba hahafin'ny andraisana fahafelonao. Amin'ilay koa mitombo amin'ny fifaliana amin'ny fanahana fombana amin'ny fanahana toetranao Jesosy Kristy. Eo anatrehana fahafelonao Jesosy dia tena tongotra fiverana tsy nandinika. Ary dia hiaraka filomaina izay hidenanao izany fotoana hiomana ny zavaboary rehetra. Fotoana hiomana ny masina rehetra anatratana fiverana. Tena hoe miendrika tsara amin'Andriamanitra Jesosy enao Andriamanitra hitoerana fahafelona rehetra. Amen. Amen.
ho an'izay rehetra mahalalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany fiarahaban'ny apôstôly izany ry havana malala no hiarabananareo indray nahatratra izao taom-baovao 2024 izao, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrampo ary ny fiadanan Jesosy Kristy tokoa no hirariana hitoetra ho aminareo mandrakariva mandritra ny androm-piainanareo rehetra. Anio Alahady 1 Janoary 2024, Alahadin'ny Mpifania ry havana, izay fotoana isehoan'Andriamanitra tsy miafina intsony fa miharihary miasa mamonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tonga nofo ho antsika. Mibanjina aloha hevitra vaovao isika eto anivon'ny sahany Fjkm manao hoe pahary izao rehetrao ny tompo. Pahary izao rehetrao ny tompo. Ny salamo fiderana, ny hira fiderana ary ny vavaka fiderana no andeha hiderantsika azy sy hisaorantsika an'Andriamanitra anomezantsika voninahitra azy amin'izao taom-baovao izao. Hitsangana isika ry havana. Hiara hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: endreny amaroany asanao Jehovah, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Indro-dranomasina sady lehibe ny malalaka, ano misy ny zava-mikirana sy tambisaina, zava-mananaina sy lehibe. Ano alehan'ny samby sy ny trozona izay niforonao ilalao any. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny anao amin'ny fotoana. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavantare ny tany ianao. Ho mandrakizay any amin'ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Zanari lunita
ivavaksika ry avako indray izany hafalianay ry Andriamanitra mpanjako andro mahafaly tokoa ny andro anio fa nasehoanao miariary taminay ny asanao ilay pahary izao rehetra izao ka indreto izay velona trapamonjena nahatratra ny taom-baovao 2022 ianao no nitan'Andriamanitra ianao no nitaizanay teo foana tokoa ianao ka aja dera voninahitra saotra no atolotra eo anao isaoranay ianao tamin'iny taona 2022 iny zavatra maro no niainanay sy ny famaofao teo amin'ny fiainanay taony mora taony sarotra taony tsiky taony tomany Andriamanitra kanefa isaoranay ianao fa nanefy anay ianao Andriamanitra mba ahatsapanay tokoa fa Andriamanitra miasa ianao ary misy eo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tonga nofo ho anay indreto izay tonga tatranao masina tsy noho mahatambaovao ihany fa noho ny fahatsapanay mihitsy fa mila mametraka ny fiainanay eo aminao Andriamanitra izahay mila mandray teny fampaherezana avy aminao izahay mila mandray ny teny mamy ho famelan-keloka avy aminao izahay koa dia feno ny fanainao masina ary izay tsirairay afireto mba azahoanay hery sy hitombo finoana aminao Andriamanitra ary indrindra ahatsapanay tokoa fa pahary izao rehetra izao ny tompo Andriamanitra hivavahanay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay amen. Ivavaksika isaoranay ianao Andriamanitra fa fitahiam-be tokoa no omenao anay hatrany amboka mandraka ankehitriny amin'izao taom-baovao izao dia andray fitahiana avy aminao indray izahay amin'ny alalan'ny teninao masina mba hoentinay ho vatsy eny amin'ny fiainanay koa dia indreto izahay vonina ny hiaino anao ka mitenena tompo amen. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ankizy tanora no angalantsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity rehefa niarana ity isika dia hiara maka izany Jaona toko voalohany ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Rehefa mamaky zany teny soratra masina zany isika vao mamaky voalohany indrindra isika ankizy tanora dia filazam-potoana no hitantsika eto filazam-potoana hitantsika eto hoe tamin'ny voalohany hozy izy ny soratra masina ny teny tamin'ny voalohany naninona ny teny ka ity teny izay ambaran'ny teny soratra masina ity ankizy tanora dia ilay Jesosy Kristy tonga nofo vao tamin'ny herin'ny androany isika no nankalaza n'ilay Jesosy Kristy tonga nofo teto amintsika dia andengy ankizy tanora ho vaintsika ilay ny teny rehetrarehetra eto amin'ity soratra masina ity hoe Jesosy Kristy averintsika vakina ilay tenin'Andriamanitra teo dia ny teny rehetra soloantsika hoe Jesosy Kristy andengy arahantsika mamaky ankizy tanora tamin'ny voalohany Jesosy Kristy ary ny teny ary Jesosy Kristy tao amin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia Andriamanitra tao amin'ny voalohany Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy tao amin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia Andriamanitra
taom-baovao tsika zao raika izy tanora. Andro voalohany amin'ny taona 13 amin'Andriamanitra raika izy tanora dia tena zava-dehibe aminy zany hoe andro voalohany zany. Zany filazam-potoana voalohany izany satria teo ny nanehoany fa izy no Jesosy Kristy mpamonjy ary izy mihitsy no mpamonjy atsika. Andenga jerentsika ny tantaran'ny faharian'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nahary ny zavatra teto an-tany dia enin'andro nanaovany azy, fa ny andro fahafito Andriamanitra nitsahatra. Ny zava-nitranga raika izy tanora tamin'ny andro voalohany izay nanaovan'Andriamanitra ny asa fahariana dia nanao ny tany sy ny lanitra izy. Fa tamin'izany ny tany sy ny lanitra dia tena foana sady maizina tanteraka. Tsy nisy ninona mihitsy, foana sady maizina tanteraka. Fa tamin'ny andro voalohany andraka izy tanora dia rehefa hitan'Andriamanitra hoe maizina sy foana ny tany dia niteny izy. Nanina izy? Niteny izy. Ny teny nataon'Andriamanitra dia izao hoe misia ny mazava dia nisy ny mazava. Io ary fanoverina indray ilay teny. Zany hoe raha tsy niteny zany Andriamanitra hoe misy ny mazava dia naninona? Tsy nisy ny mazava. Dia ity teny ity zany no natonga ny mazava ka natonga n'Andriamanitra nanohy ny asa fahariana nandritra 5 andro manaraka indray. Fa raha tsy niteny an'ity teny ity Andriamanitra dia foana ny asa fahariana manaraka, foana daholo izay fahariana rehetra taoriana ny andro voalohany. Fa noho ity teny ity izay nitondra mazava dia nisy ny fahariana manaraka indray. Iza moa ilay teny teo raika izy tanora? Jesosy Kristy. Zany hoe raha tsy teo zany Jesosy Kristy hatrany amin'ny voalohany, hatrany amin'ny fotoana voalohany mihitsy dia tsy ary izao rehetra izao. Niafatra raika izy amin'izao taom-baovao izao, andro voalohany amin'ny taona, alahady voalohany ihany koa amin'ny taona. Niafatra dia izao, tsy misy ninona vitantsika, tsy misy ninona azontsika atao raika izy tanora raha tsy Jesosy Kristy mihitsy no voalohany raisintsika ao am-pontsika. Tsika izao samy mieritreritra daholo hoe izao ny ataoko amin'ity taona ity, izao ny programantsika amin'ity taona ity, fa izao tsy misy vanona zany rehetrarehetra zany raha tsy Jesosy Kristy mihitsy no ekentsika voalohany ao am-pontsika, satria izy no mazava, manazava ny fiainantsika rehetra. Finoany ary ny fotsika raika izy tanora andray an' Jesosy Kristy, fa izy no mitondra rivo-baovao. Amin'ny lalany ihany no azahoantsika fiainam-baovao, fa tsy misy hafa akoatra izany. Andenga averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany raika izy tanora. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa tia amerina anay indray ianao ao amin'ny mazava. Amin'izao taom-baovao izao dia ianao Jesosy no ekenay hanazava ny fiainanay mba hampazava indray ny hoavinay rehetra. Amin'izao taom-baovao izao dia ianao Jesosy no ekenay hitondra rivo-baovao atao anatinay mba hiainanay rivo-baovao amin'ny androm-piainanay rehetra. Jesosy, manaiky no hazavanao izahay. Amen.
Varotsika ry havana. Jesosy Tompo, tonga ny fotoana izay amakina, enona ary akana ny hafatra avy amin'ny teninao. Ireo ary ny mpanomponao izay hamaky izany teny izany, tafohy ny fanaonao masina izy mba hamaky izany teny izany ka tsisy diso na ho latsaka. Io koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy amin'ny teninao, ny fanahinao masina no hialoha lalana izany ka ny tena sitraponao ihany no ambarany amin'izany. Ireo ny vahoakanao izay mangetaheta fastratra ny teny avy aminao. Ianao tokoa namorona izao tontolo izao, ary ianao koa no efa niteny fa indro avaoziko ny zavatra rehetra. Avaozy eo aminao zay ry Tompo amin'izao taom-baovao zao, mba hamakivakinay ny fiainanay miaraka aminao izay nahavaozinao. Amin'ny anaran-tsoanao ry Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny hazo fijaliana, mba hanavitra anay no handaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesisy. Genesisy toko 2 andininy 4 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry. Fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tamin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao satao Edeny tany antsinanana, ka napetra ny tao raha lehilahy izay noforoniny. Ary nampandriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay matehiza sady tsara ho fihinana, ary ny hazonaina teo avoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ono nivoaka avy tao Edeny andena ny saha, hatreo dia nizahary ka nisampana 4. Ny anaran'ny voalohany dia Pisona, io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena, ary tsara ny volamena amin'izany tany izany, any ny bedoly sy ny vado berilina. Ary ny anaran'ny ono faharoa dia Giona, io no mandeha manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anaran'ny ono fahatelo dia Hidekela, io no mandeha tandrifin'ny Asiria. Ary ny ono fahefatra dia Eofrata. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy ny rahalehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 1 andininy 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariny ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia ray azy. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny ilay matoa talohan'izao zavatra rehetra izao,
fatao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izo ny nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izo ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetan'ny zavatra rehetra. Ary izo ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izo ny voalohany dia ny lay matota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ao aminy no hitoeran'ny fahafenona rehetra, sady izo no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izo izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. ho amintsika fiangonana riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny Jesosy Kristy lay lohany amin'ny zavatra rehetra. Dia manantitra ny fiarahabanantsika tafiditra eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra amin'izao taona 2020 izao. Eo ambany masika ny jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahadimy arak'izay efa novakiana tamintsika teo riavana. Dia ny fanahin'ny tompo izay fanangatahana no hiasa amintsika tsirairay avy. 2020 miova ny almanaka, miova ny calendrier, fa miova ve ny fiainana, miova ve ny tontolo no arian'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Fanombohan-javatra ny teny,
ary mbola mana mafiorina an'izany ny Genesis toko voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Raha notaniantsika hoe maninona moa no azo lazaina ny fiovantaona ny alalan'ny taremarika 2:20 tonga amin'ny 3:20 dia tsy hoe izay ny fanaon'izao tontolo izao na izay ny fomba miteo aloka ombantsika tsy mahazaka koa, fa tena ny anga tamin'ny voalohany amin'ny alalan'ny teny ny almanakatsika. Tamin'ny voalohany ny teny pahary izao rehetra izao Andriamanitra, mahary andro voalohany Andriamanitra, mahary calendrier vaovao indray Andriamanitra. Voalohany ary ny teny dia manova ny almanakatsika, ny teny dia manova ny calendrier atsika, ary ny faharoa ny teny manova ny fiainatsika, ny teny manova ny fiainatsika. Tamin'ny voalohany ny teny, izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Andin'ny voalohany sy ny fahaefatra. Teny manova calendrier. Izao tontolo izao dia azo lazana hoe ny fandamina sy ny fanaraka, fa ny fanisan-taona dia ny anga teo amin'ny nahaterahany Jesosy Kristy. Fantatsika indrindra ho antsika kristianina fa raha notaniana ianao firy taona zany Jesosy dia 320 taona izy. Raha mbola niara-ndriry tamintsika fizomodevelona mandrakizay ao amin'Andriamanitra ankehitriny. 320 taona lasa tonga teto amin'izao tontolo izao, teny tonga nofo Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny matoa afaka manisa taona 320 isika amin'ity ray Janoary ity, dia noho i Jesosy teraka, fa tsy noho ny fifanarahana. Talohan'ny fifanarahana dia teraka i Jesosy. Tsy afaka manome datinandro ianao zany ny amin'ny nahaterahanao, tsy afaka manome fotoana ianao ny amin'ny fandahara taonanao raha tsy mieritreritra an'izany hoe nahaterahan'i Jesosy zany. Tsy mandeha ho azy na tonga fotsiny ny fanisan-taona, ampatsiahivy ny ity andin-tsoratra masiny ity manao hoe tamin'ny voalohany teny. Tsy afaka mametraka datinandro isika raha tsy mieritreritra ny nahaterahan'i Jesosy. Tsy afaka mametraka fotoana isika raha tsy mihevitra ny fanomboham-piainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Miainga amin'ny teboka ohatra indray ny fiainanao raha ekenao no hoe tamin'ny voalohany ny teny. Manisa andro manomboka amin'ny ray Janoary hatramin'ny 30 Desambra 320 indray ianao raha manaiky ny fahamarinany teny hoe tamin'ny voalohany ny teny. Ny almanaka 2:20 izay sy izay rehetra lasa tany zao ry havana dia ampiasain'ny olona anapenana fitaratra vaky. Efa nahita an'izany ve nareo? Almanaka ikopahanafo valany apetraka indray ny almanaka 3:20 antona indray ny calendrier 3:20. Izay ny fombantsika, tsy hoe dia ataoko eo daholo ny taona 720 dia eo almanaka be dia be ao an-trano mivalilany iny, tsy hitantsony izay nalehany. Ary izay koa no sary ny fiainatsika manaiky hanomboka araka ny soratra masina hoe tamin'ny voalohany teny. Avalomiany ny 2:20 tsy atao hoe atao kipahanafo
nataovy anitsy atao androa hoy ny Isaia mpaminany, tsy ho tsarovana intsony ny lasa. Betsaka isika rehefa tonga ny taona vaovao avela hoe hivalilany ny taony, hivalina miaraka amin'ny taona, ny alahelo an-dranona lasa nodimandra na ny any aheloko amin-dranona avela hoe hivalile, fa tsy mivalimbalina ho azy zany raha tsy manaiky ianao anao hoe tamin'ny voalohany teny, raha tsy manaiky ny herin'ny teny manova ny fanisan'androntsika isika, tsy mivalina ny taona 2022 raha tsy ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ry havana malala, rehefa hamoaka ny zanak'Israely avy any Egypta, ny tompo dia nanomboka calendrier vaovao izy. Ny Exodus 20:12 sy ny 2:20. Ity no voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo, ary tamin'izany nitondran'i Jehovah n'Andriamanitra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egypta. Andro voalohany, voaloham-bolana amin'ny taona, hitondrana ny zanak'Israely mivoaka amin'ny tany Egypta, tena hoe hiaina amin'ny fahafana, ary izay ilay manova calendrier miaraka amin'ilay tamin'ny voalohany teny. Ianao avelan'Andriamanitra isitraka ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra amakivaky ty taona 2022 ity. Tamin'ny voalohany ny teny, Jesosy Kristy manafaka anao amin'ny alalan'ny teny, Jesosy Kristy mampanadino anao izay tokony ho adinoina amin'ny alalan'ny teny, tonga eo aminao. Dia izany ry havana no afatra voalohany. Teny milaza fiangana, teny manambara fanorenana, teny manambara fahariana vaovao. Fiovana tsy miorina amin'ny teny dia fanombohana tsy misy fotony. Fiovana tsy misy dikan'izany, irairaina fotsiny. Koa dia ny antsonantsika dia ny hoe avelao ny tenin'Andriamanitra, ialoha ny finiavanao anomboka zavatra vaovao, ialoha ny taona 2022 tamin'ny voalohany ny teny. Fa ny faharoa, ny teny manova fiainana, tsy manova taona na manova calendrier, manova daty ihany ilay teny, fa manova fiainana indrindra koa. Izy no misy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Izy no misy mpiainana. Ny teny ry havana dia miasa amin'ny fiainantsika andavanandro. Ilay teny ifandraisana, ilay teny ifampiresahana, ilay teny ifamplazana, ilay teny ifampiraritsoa. Fa ny teny mialo avan'ny litera T lehibe eto dia ilay tenin'Andriamanitra, ifandraisan'Andriamanitra amiko sy aminao. Ilay teny nisy mpiainana, tsy teny mandratra fa teny mampiaina, teny manova ny fiainantsika. Rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia hoy izy hoe misy mazava. Teny misy mazava, dia nisy ny mazava. Nahary anao Andriamanitra, tsy hoe tonga ho azy koa ny anarana hoe Jaona na Rakoto, fa manambara ny fisianao izay teny izay. Tsy entina miantso fotsiny fa manambara ny fisianao, maika moa ilay tenin'Andriamanitra, mitondra fisiana vaovao ao aminao. Izy no nisy mpiainana. Rehefa manaiky ianao ilay tenin'Andriamanitra hiasa eo aminao, ilay tenin'Andriamanitra renao, raisinao ho fiainanao, dia manana fiainana vaovao ianao. Izy no nisy mpiainana. Rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra
dia miariary eo anatrehan'Andriamanitra ianao, goavana ny fisianao eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ity izao tontolo izao ngeza be ity, indro fa misy ianao satria manaiky ny tenin'Andriamanitra isy-piainana. Tsy ho antsika ihany ry havana ny teny, ilay tenin'Andriamanitra, fa voambary eo amin'ny 9:7 izy nariana ny zavatra rehetra. Tsy ho antsika ihany, tsy ho an'ny Madagasikara fotsiny, fa tena ho an'izao tontolo izao, hanazava sy hanorina indray, ariana tontolo vaovao. Ny tenin'Andriamanitra isika dia teny manazava, mahatonga fahariana vaovao, fahariana fifandraisana vaovao. Raha izao ny tenin'Andriamanitra miasa ao anatintsika iny dia manjary manitatra ny fifandraisanao amin'ny hafa, manamboatra ny fifandraisanao amin'ny hafa. Ilay teny dia mahary fanapahan-kevitra vaovao. Raiso ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa handray fanapahan-kevitra vaovao amin'ny fiainana ianao. Ny teny dia mahary toe-javatra vaovao. Raha raisinao ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa iova ny fiainanao. Ny teny mahary fahazavana vaovao, fiainana vaovao. Raha raisinao ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny lalak'izoranao. Ho amin'ny ho avy ny akaiky indrindra ny 7:20. Betsaka ry havana ny teny tiantsika hanovana ny zava-misy manodidina antsika amin'izao taom-baovao izao. Teny voady tonononao manokana eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ity taon'ity iova ny fiainako, alaiko vady amin'izay ranony, efa ela izay, hanova fiainana. Amin'ity taon'ity tsy hanao an'izao na izao tsony, dia ho ilay ira tsy ny voady fanao taom-baovao. Betsaka ny teny firarian-tsoa izay heverintsika afafy amin'ny mpiarabelona amintsika mba hirariana fiovam-piainana. Teny feteny reny, raha tsy homban'ilay teny ny sim-piainana dia Jesosy Kristy. Betsaka ny mieritreritra zavatra atao mba hanovana fiainana, manomboka ny hoe ariko daholo ny fitafiana tsy ilaina fa dioviko mihitsy ny fitoeranentako, aleoko hividy vaovao mihitsy, vaovao ny taona. Afaka manao an'izany moa dia mirabanao, tsy afaka dia atao ilay tota ihany ny avadibadika. Misy zavatra tena tiantsika iova eo amin'ny fiainantsika, rehefa miova ilay taremarika eo amin'ny calendrier, fa tsy miova ho azy io. Teo ihany ny iverina. Raha tsy manaiky ianao ilay teny isim-piainana, ilay teny manova fiainana. Aza donoina ary ny miaino sy mandray ny teny, anova ny mombanao, hanazava ny lalanao, amakivaky ity taona vaovao ity. Indreo teboka roa izay entitsika miaina foto-kevitra ao anatin'izany dia ny hoe ilay tenin'Andriamanitra dia ekeo anova ny calendrier-nao. Tsy miova ho azy io raha tsy manomboka miaraka amin'ny Jesosy ianao. Ilay tenin'Andriamanitra dia ekeo anova koa ny fiainanao. Tsy izay hamaroany teny firarian-tsoa tonga eo amin'ny finday anao na manoloana voasoratra manoloana anao no inona, fa ilay teny avy amin'Andriamanitra raisinao ho fiainana sy ho fahazavana, hitaratra ny lalanao no zava-dehibe ahafahana mamakivaky ny fiainana amin'ity taona vaovao ity. Teny manova calendrier, teny hanova ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Vavaksika riavako. Indray izany teninao Andriamanitro, ny teny tokoa ianao izay naharim-piainana ho anay. Ny teny ianao ka nanova ny ali-manaka anay. Fantatra izao fa ianao no manova sy afaka manova ny fiainanay rehetra. Tsy misy ninona azonay atao raha tsy miankina amin'ny herin'ny teninao izay Andriamanitra. Ny teninao izay nahariana izao rehetra ho hatramin'ny voalohany dia Jesosy Kristy izany. Ny teny tokoa ianao Andriamanitra dia niova tanteraka ny fiainanay izay mitondra fiainam-baovao, mitondra fiainam-pivelomana vaovao, mitondra fahariana vaovao ho anay tsirairay avy ny teninao, indrindra ny teninao izay raisinay amin'ny alalan'ny teny soratra ao masina izay ambara aminay isan'andro isan'andro. Tsaronay izao Andriamanitra, fa Andriamanitra tena tia anay ianao, tia hanazava anay, tia hanova ny fiainanay, tia hamelona anay. Averinao aminay indray izany amin'izao taom-baovao izao satria fantatrao fa izay irery tokoa ilay tsy mba mihaino teninao fa mifikitra lava amin'ny ali-manaka efa lany daty, amin'ny lolo-po izay efa niainanay fahiny, amin'ny fahatezerana izay tsy mety afaka ao am-ponay. Fantatrao fa izay ireto ilay mifikitra amin'ny fiainan'ny fahamazinana ka maneno toetra ratsy tsy mendrika ny ali-manaka vaovao izay hanovanao ny fiainanay. Tompo Andriamanitra menatra nge izay manoloana ny fitiavanao anay, fa raha tena te hanova ny fiainanay ianao amin'ny fahazavana, ho amin'ny fahamarinana, amin'ny fiainam-baovao, izay reto ilay mifikitra tsy teo amin'izany. Nefa fantatra izao fa fiainana feno fahasambarana, fiainana feno fahazavana no efa omanina ho anay tamin'ny alalan'ny teninao ary efa hatramin'ny voalohany, ary mbola averinao indray amin'izao andro voalohany amin'ny taona izao. Mamelany eloko ay Andriamanitra, mamindrafo aminay, avelao izay hisitraka ilay fahazavana, avelao izay hisitraka ilay teny tonga nofo, avelao izay hisitraka ilay fiainam-baovao, miaraka amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny anarana anaovana izany vavaka izany. Amen.
Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny Andriamanitra ivavahantsika dia tena Andriamanitra miaino antsika. Efatramy voalohany izy no namindra fo amintsika. Ho antsika izay nibebaka marina teo anatrehany mitsangana andray ny teny famelan-kely koa izay ho atolony ho antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalandritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinana. Ambara riavana, fa voavelany eloko areo no ny anaran'ny Masina. Aleloia, miderany Tompo. Isika izay voavela eloko ariavako dia samy manambara amin'ny finoantsika tokoa eo anatrehan'ny Tompo isika. Andeha ny fanekempinoana apôstôlika no iarahantsika manonina. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoro-toroana tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virjiny, nijalitra nanapaka Paoly ty Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any eo aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andesika riavana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay fa tamin'ity taom-baovao ity dia fantatray fa Andriamanitra te hanova ny fiainanay ianao ary manova ny fiainanay ihany koa. Indreto izahay vonany ova miaraka aminao, miaraka aminao amin'ny fahazavanao Andriamanitra. Amin'izao taom-baovao izao tokoa Tompo, no angatahanay aminao ny ikasiany tananao ny fonay ho tonga fo vaovao, ny sainay, ny toetranay mba ho vaovao manaraka ny fomba fisainanao sy ny toetranao Andriamanitra, ary anahaka ihany koa ilay toetra tsy manavaka, tsy metsara velatsy, tsy mialina, fa be fitiavana toa ny toetranao Andriamanitra. Amin'izao taom-baovao izao Tompo, no angatahanay aminao ny anana ny tokantrano tsirairay fiainana milamina ho ambinao,
aroarovanao anatin'ny asa fivelomana, mba ho toloranao saina endry ny zanaka rehetra, ho andreo izay mianatra dia tolory ny saina matsilo, ny fahendrena azoto tia fianarana, mba hatratra sy ahomby mandrakariva amin'izay atao. Tompo malalo, ireo tsy hanasa mba omeo asa sahaza ho azy. Ao anatin'izao taom-baovao izao no angatahanay aminao fiarahamonina vaovao, anjaka-pitiavana, anjakanao ilay Andriamanitra fitiavana ka ampangina izay mety feo rehetra tsy mitona ho amin'ny fitiavana. Misy zany tompona eo anivon'ny firenenay, misy zany na eo anivon'ny seha-piasanay izay hiasanay tsirairay avy ireto, misy zany ao amin'ny ankohonanay, indrindra misy zany ao amin'ny fiangonanay. Atao amin'izao taom-baovao izao ihany koa no angatahanay aminao ny fiarovanao ny mpitondranay rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena, ny filohan'ny Fjkm, ny mpitandrina sy ny ankohonana izay nomenao hitondranay, ankasitrahanay aminao ireny rehetra ireny satria avy aminao ary hoentinay ambavaka satria ianao no nifidy azy tamin'ny sehatra izay misy azy ireny, koa ampaherezo arovy ary tario mifanainao masina, avitan'izy ireny ny asa masina izay nomenao anazy. Tompo malalo, indreto izay manondrika ny lohanay, tehiteny aminao mangina amin'izay ventsoventsom-ponay tianay ho tanteraka amin'ny fiainanay amin'izao taona vaovao izay diavinay, izao koa miainoa ny vavakay mangina ianao. Misaotra Jesosy fa miaino anay ianao, dia amin'ny anaranao nanaovanay ny vavakay ary sitrakay no amperahanay izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe raina eo izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izay anasahaza ho anay ary mamelany eloko ay tahaka ny amelanay zo emeloko taminay, ary iza mitondra anay ho amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Izay mbola hijoroana eto ao famaranana ny raran'ny fiangonana dia fanentanana mikasika ny Alahady ny atsarovana mbavaka ny Taranaka sy ny Ankohonana eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana misy antsika. Mitarika antsika amin'izao azy izao ny voamierana ny Ankohonana sy ny fanabeazana. Ary indro ny soratra masina izay napetraka hifantohantsika ao anatin'izany Alahadin'ny Taranaka 7:22 izany. Salamo 7:30 andiny Fjkm manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony dia mahatratra ny taranaka faramandimby. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Raha oviana ilay Alahady ny Taranaka sy ny Ankohonana amin'ny 7 Janoary ho avy izao raha sitrapon'Andriamanitra. Ny tanjona dia ny hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra hatrany ary hijoroana vavolombelona avy amin'ny isa taranaka irazana hoe indreto izahay sy ny zaza nomena ho anay, mbola tafatoetra, mbola voatahiry ary vonina no hiatrany ny fanompoana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Iza no antsoina amin'izany Alahady ny Taranaka izany. Ny Taranaka sy ny Ankohonana rehetra eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana, na dia tsy teto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana aza, ireo ray aman-dreny nipoirana tany aloha, eto ianao
dia faraisina hanatanteraka ny Alahadin'ny taranaka sy ny ankohonana. Ento avokoa ny taranaka rehetra atao volanina ny ankohonanao. Hiatrika fotoam-pifaliana sy miavaka isika mba ahafahana manamafiorina tokoa ny fiainan'ny ankohonana sy ny isa taranaka ao amin'ny tompo. Ahoana ny fisoratana anarana amin'ity anio ity dia nalaminy vaomera vita era teo amin'ny biraon'ny fiangonana fa isy ny fahafahantsika mandray ny takela-kely fisoratana anarana ka ny loham-pianakaviana isa-tokantrano mandray izany eo amin'ny fanaterana an-drakitra avy amin'ny tanan'ny dekona na koa solotena ny taranaka. Fa aoriana kosa eo a-tokontany-piangonana ny vaomera dia miandry antsika manolotra ny reny taratasy fisoratana reny ary andavanandro dia ao amin'ny sekretera-pandrarahany fiangonana. Ny tompony ahatanteraka izay rehetra kasaitsika ho voninahitry ny anarany. Aza tonoina 7 Janoary Alahadin'ny taranaka sy ny ankohonana anasanatsika. Ny fisainan'i Jehovah maharitra manakizay, ny hevitry ny fony dia mahatratra ny taranaka faramandimby. Amen. Araka ny fandaminana efa napetraka ary fanaontsika isaky ny taona vaovao tahaka izao ry havana dia manolotsika solombody akoha ho an'ireo zokiolona tonga mivavaka eto anio. Izay zokiolona rehetra tonga mivavaka eto anio 70 taona mihoatra no omena izany solombody akoha izany. Koa asaina mpitiavana isika izay zokiolona raika amin'ny 70 taona mihoatra mba aka ny toerana ato raha mbola misy mandendehany raha tsy misy moa zany dia fa misy toerana natokana ho azy ireo ato. Dia izao dia hanatanteraka ny fanomezana izany solombody akoha izany ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Dia manasantsika zokiolona ndraisitana teo mba hitsangana ry havana. Ho famarana izao fampitondrana izao dia indro ary teny avy amin'ny soratra masina. Isaia 9:20 ny andiny 2:20 vakina amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko aharitra eo anatriako Jehovah dia toy izany no aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo. Tsy manomana lanitra vaovao sy tany vaovao ho anareo ray aman-dreny zokiolona ihany ny tompo fa mitsinjo koa aretan'ny anaranareo sy ny taranakareo ao amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Hivavaka isika. Tompo vaovao ny taona manoloana anay ny teninao atolotra ho an'ireto ray aman-dreninay. Lanitra vaovao, tany vaovao maharitra, anaram-baovao ho azy ireo sy ny taranany aharitra ao aminao mandrakizay koa. Teny fikasanao izany ary atao fitanteraka amin'ireto mpanomponao havana ireto. Jereo manokana ny fanorantenany mba hiavao amin'izao taona vaovao izao. Fanorantena mifototra amin'ny teny fiantsonao ary jereo koa ny fahasalamany ahafahany miazakazaka finaritra eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny taranany eo amin'ny fiarahamonina indrindra aty amin'ny fiangonana. Ny manodidina azy rehetra dia apetrakay eo ambany tanam-pahasoavanao na iza izy ireny vady, zanaka, zafy avokoa azy na eto an-tanindrazana ary indrindra ny any am-pitan-dranomasina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay fiandohana sy fiafarana. Amen. Petraka ianareo ry havana. Dia rahasoa hatratra ny mandrakizain'Andriamanitra. Tsy ny taona mifandimby fotsiny fa ny mandrakizain'Andriamanitra. Eny ry havana malala isany ny fanaontsika dia ny
Fanombohana faharoa no entina Fiarahabana ny mpitandrina eto amintsika sy ny tanana mizadrara kanefa mba tsy ho diso anjara isika amin'ny vavaka sy firarantsoa izay atao aminy dia sady isy izao ny Fiarahabana azy no isany koa amin'ny fampitoavahana faharoa koa asaina ny brom-piangonana mba iroso etỳ anatanteraka izany Fiarahabana ny mpitandrina izy zany. Asaina ny mpitandrina mizadrara ihany koa mombambady toko azafady. Itsangana ary sika riavana. Amin'ny anaran'ny Tompo ary Jehova no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao, tsy andao anao na afoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Deutéronomia 2:7. Izany ten'Andriamanitra izany riavana no entina hirabana anareo na tratra izao taona vaovao 2024 izao. Tsy ianareo ihany fa ianareo sy ny ankohonanareo ihany koa. Ary misaotra an'Andriamanitra sy midira azy sika fa noho ny famindram-po sy fitiavany no nahatrarantsika izao taona vaovao izao. Dia izy tokoa no hiaraka aminareo hatrany naiza misy anareo na naoviana fotoana mbola ivelomanareo araka ny afatra teo dia hoe hatramin'ny mandrakizay anareo. Dia ny fahasalamana feno, marary fahasalamana feno izay sy tanteraka ho anareo. Ny fahasalamana moa no voalohan-karena avy amin'Andriamanitra, ary ny fahasalamana ihany koa no ahafahana manatotosa ny iraka izay ampanaovan'ny Tompo antsika. Koa engane koa lavitry ny rofy ianareo, tsy ho saviana aretina, ery-andoza ary tsy lozana tambo. Dia aza matahotra hoy ny teny tsotra masina teo ary aza mivadi-po ianareo. Dia mirary koa izay raha mirary ny sosiny tsara avy amin'Andriamanitra ho anareo menakavy. Atontosa tsara ny ady sy ny andraikitra ary indrindra ny asa izay nanirany anareo ary ny zanaka dia mbo tafita soa amin'ny zavatra izay nindriny ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avita ny fianarany avy. Dia izany ny teny tsotra Fiarahabana sy firarintsoa ho anareo amin'izao taona vaovao izao. Izao dia isy brom-piangonana hitondram-bavaka. Ary vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, indreto izay fiangonana faly miantso ny anaranao ankehitriny ary mitondra reto ray aman-dreny reto eo am-pelantananao. Misaotra ny amin'ny fidiaranao azy ireo hitandrina eto amin'izao fitandremana izao. Misaotra ny amin'ny tombo-taona nomenao indray, trary izao taona vaovao izao izy ireo miaraka amin'ny ankohonany. Dia ilay teny tsy misy kilema avy aminao tokoa Andriamanitra ray no hiainany ary hitondrany ny fiangonanao mba handova ilay fiainana mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny fahasalamana omenao azy ireo koa mba ahafaha-miazakazaka mahefa izay asa tsara efa nekeny teo anatrehanao dia ny mpitandrina ary mba hitombony izy ireo amin'ny fankatoavana anao Andriamanitra ray ka ampianara ny fiangonana koa izany fankatoavana izany, fa izany no antoka ray lehibe andovana ilay lanitra. Dia misaotra Tompo fa ny fanahinao no ameno azy ireo, anome azy ireo ilay teny fahamarinana, anitsy, anoro, ananatra, ampitombo anay amin'ny fiainam-panahy ao aminao Andriamanitra ray. Dia mba koa ny taranaka izy ireo mba ho zaza mankatoa anao Andriamanitra ray, manaja ny ray aman-dreny ary vonona mandrakariva ifanohana amin'ireo ray aman-dreny ireo amin'ny asa tsara ny antsonao sy ny fidiananao azy ireo. Dia ny fanahinao masina ray ny ampombay azy ireo ary ny fiangonana manontolo dia atsiaro mandrakariva ametraka azy ireo eo am-pelantananao
mba iray saina iray fo amin'ny fanompoana izahay. Dia amin'ny anaranao mahavonjy ray ny hanaovanay ny vavakay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Eny ary havana ataona ny tsisy oatra ny tompo no ny tompo-pahasoavana omeny hanavaozandray ny antso amin'ny fanompoana napetrakantsika tsiraray avy, indrindra aminay mianakavy izay navanareo manokana manavao ny fiantsony Andriamanitra amin'ny Mpitandrina amin'izao taona vaovao zao no ny teniny dia miavao koa ny fanoloran-tenanay. Anatin'izany no hijoroanareo fiangonana mampahery amin'ny antony amin'izao fampitondrana izao, mampatsiaro ny asarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra, mampatsiaro ny asarobidin'ny fiombonana eo amin'ny asa fanompoana, koa dia isaorany sy ankasitrahana ianareo. Mbola tsy nanonona andin-tsoratra masina tena ho fiarahabana antsika izahay, fa dia indramina ho hanovina izay efa nambarany mpitantsoratra ny fiangonana teo ho antsika mianaka avokoa ny Isaia 5:20 andininy 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Isaia 5:20 andininy 9. Izao no lazain'i Jehova, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsapaony, ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko noho ny amin'ny mpanompoko, ka tsy hanimba azy rehetra aho. Tsy ho simbain'Andriamanitra mandavataonana isika, ary ahavokatra be toy ny sapahom-boaloboka amin'ny asa rehetra izay atao. Dia ho vavolombelona mahatoky koa hatramin'ny fahafatesana, mankasirika ny amin'ny fampitondrana izay ataonareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Antsonatoa ny raivan-drenitsika vadana Fiarahabana atosindray betrana sanganandro fatatsika dia tsy tonga isan'ny fiangonana. Koa dia anaran'ny tompona eo fiangonana sady raivan-drenitsika no hividiana amin'ireo raivan-dreny eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristo mitana ny zokiolona ary mitandrina mbola fiangonana mifalefana ireo mpitandrina marobe ataon'ny Jesosy. Tena raivan-dreny ary manolotra ny Fiarahabana amin'izao taona miavaka izao. Tsy mitaniana manampiarana asa mazana no hienjena famitana isan'andro. Mitanina ny fandray amin'ireo mampamery raisy-tozitana manoloana anareo an'asa famitona ao anatin'izao. Mety atao hoe faminan'izao io famonjana. Dia manolotra ny fampitondrana izahay amin'ny fiangonana. Ao ka tsara ny fiangonana arawa fampitondrana izao soramasina sy araka ny Isaia 5:20. Isaia 5:20 dia izao no voasiratra ao anatin'izany miazatra miandray Jerosalema vaovao. Manomboka amin'ny 17 vakina amin'ny anaran'ny tompona hoe fahiny izao manalanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na oloria ao an-tsaina azy. Fa mifaly kosa sy ny ravavo mandrakizay satria mahazany fa io mahary any Jerosalema ny fifaliana. Nandeha zazan'olona aza dia tsy mifoy andro ary tsy misy anofanahy izay tsy atapitra ny maro fa mpiasa ihany izy izay maty na dia zazan'olona azy. Ary
ny mpamokaza dia tratra zakakona amin'ny ivalasa Andriamanitra misaotranao fa teninao dia manonanay manana mitarika ny arakakatra ny hevitrano izay mazana tsy mba hevitray olombelona misaotra fa manary lanitra vaovao sy tany vaovao iriarikava anatin'ny fifaliana sy ny firavolavola mandrakizay ianao ary santarinay ty amin'ny tany izao misaotra ny amin'ilay tevahay aman-draniveto izay minofotra fanolonao mandany ny fahatanonana tamin'izy ary ora-pelina sakoa ny kolokolo ny fiasinao ireo zanaka ny fiatoana ho amin'ny fanompoana mandrikandrina makasitraka anao ny amin'ny fisian'izy ireo eto alivo ny fiangonana miangatana ianao eto dia mianatanteranao teninao amin'izy ireo ary nyvalikemana hoe tsisy amin'ny tanàna izay tsy atapitrana mifambola zay azy na mizakatona azy jisoa ataovy panjaka fahasalamana ao aminao izy ireo avaozay trano ny fianam-panana ny fanoratena mba ahefany izay tandriky azy mbola ho fampandrosoana ny fiainana fantatrao fa mety misy ny famosana ny tsy fahasalamana ianao kosa amendry azy mamitana mahenao ka mitsy ho azy finaritra eo amin'ny finankonany sy ny fiarahabana eto amin'ity finankonana ity dia tsara manokana ny famovarinao izay ao anatin'ny famosana ny tsy fahasalamana ianao ampijoro azy vavolombelona fitiavanao amin'izay rehetra mpifanenasirana fa ihany dia tsarinay ireo ageny niara-miasa tamin'ny mpitandrina lefimandry tamin'ny fotoanandro ao anarako rakotoindray berisara ao anarako solonelibelibelizy ary misy azy any dia ho amponana no mbaromasinao voatsinjirao atony irena amponana masina indrena dia indreo koa ny taranaka ny mpamponao na niavitra na nikaiky itotoerana na nipitandrina masina hoe mifahasoavanao mitakatry ny tananao manely misy ireny amakivakintaona amin'ny famoiazana sy ny fifaliana misaotra Jesy Kristo marana amin'ny anaranao amen. Amin'ny anaranay kondraiko saramatovazana dia fananao fatsakakondraky sarana fanentanana Louange amin'ny masokinaratry satria zokiolona amin'ny tana fa zokiolona kokoa eo amin'ny Fanompoam-Pivavahana ka dia tenin'Andriamanitra sarana pasteur nao zokiolona nao nalekareta dia miteny foany amin'ny kristiana tamin'ny tesalonika manao hoe ny fahaliomana kalifa mivavaka azana tsara misaora amin'ny zava-kareta fa izany fiakon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy manamora izany teny apôstôly zany manambara fifaliana manambara fivavahana manambara fisaorana dia ilay amin'izay koa mba hanatapara fifaliana mba hianana fivavahana fisaorana malakareta fahasoavan'Andriamanitra nahakozantsika zay efavelona fahamonana toko mirasona izay eo amin'ny fijorona vavolombelona toko eo amin'ny fiainam-pizenareo tsaraiavy eo misana izenareo amin'ny seka samihafa dia mirasonareo makasika tokoa daniandriamanitra fiadanana ho amin'ny valanatava ary efabe andremanjamonamena ateny mapita dia amin'ny manefa dia manezanefa amin'ny tombo sota tombo makasika tokoa tena masina
Ny ankohonana Mpitandrina, ny amina tany fanamasina fanambariny rakoto sy Mikaela sy Narindry parain'ny Fjkm Isotry Fitiavana vita dia tsy hoe ezakely samy fatao ny tanan'Andriamanitra ary ianareo dia samy tanan'Andriamanitra nanoa tamin'ny vavaka ary natsiara fahazalaka iangonana izy mivavy dia ho amin'izay nanoana tamin'izany na iza na iza dia toko aman'ity fantatray fa tsy mivola ihany ny fanoana fa ny vavaka indrindra dia amin'ity fiangonana manontolo izay narandra vavaka na pakistana somatsara ny voninahitran'Andriamanitra iny fanamasina Alahady Andriamanitra. Misaotra indrindra tsisy tena fanamboarana Tsanta ka dia misaotra ny toko ny zavatra rehetra mbola naratra atsika ianarana soa an'izay manam-pikasana ny fanamasina ny tonga zokiolona. Raiso ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra andrano ny fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay hankasirana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandihana amin'ny fiadanan'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianiny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.